Genesis toko faharoambiroapolo hatrany no mbola ho resantsika amin'ity andro anio ity. Ny soramandro moa zany dia efa fantatsika mianakavy hoe ny fizantoetra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Ny lesitsika farany ny pasteur Ertina dia namaritra tsara mihitsy ny hoe samy hafa ny atao fizantoetra sy fakapanahy. Ny fizantoetra dia alefan'Andriamanitra ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra iray izay tsy maintsy hisondrotra kilasy raha izay no azo antsika hanambarana azy. Dia testen'Andriamanitra izy ny antony dia hoe miorona amin'inona ny fony ty mpanompon'Andriamanitra anankiray ity milohany ny anakarana grady azy. Ary dia izay no antony zanatoetra ny Abrahama teto rehefa notakin'Andriamanitra ny tena marimarina kokoa Isaka hoe atao fanatitra ho ahy io. Zavatra anankiray faharoa dia misy ny atao hoe fakapanahy. Andriamanitra tsy mba maka fanahy fa ny devoly indray no maka fanahy ary dia mandefa fakapanahy eo alohantsika eo ny devoly ohatra hoe na io fitahiana omen'Andriamanitra antsika io aza dia azo ny devoly avadika atao fakapanahy izy io. Dia misy olona ohatra hoe tahian'Andriamanitra amin'ny ara-bola be izy mahazo amina million maro, mahazo amina miliara maro, dia lasa fakapanahy ho azy ny vola iny ka mahatonga azy tsy hivavaka tsony avy eo, mahatonga azy lasa manadino an'Andriamanitra avy eo, mahatonga ny mpino sasany rehefa tahian'Andriamanitra dia manao tsinotsinona n'ilay pasteur izay mivavaka ho azy. Zany zao dia anisan'ny fakapanahy daholo zany. Anisan'ny fakapanahy tena mitera-doza ho an'ny asan'Andriamanitra maro be manerana an'izao tontolo izao fa tsy eto Madagasikara ihany dia ny fakapanahy amina vehivavy sy lehilahy. Izany hoe ny mpanompon'Andriamanitra anankiray manomboka mitombo fahasoavana, manomboka mitombo ositra, mitombo ny famezam-pahasoavana ho aminy miatahian'Andriamanitra dia lasa misy olona maro mitsiriritra. Zany hoe alefa ny devoly eo anoloan'ilay mpanompon'Andriamanitra mihitsy. Ohatra hoe mety hoe raha behivavy izy dia lehilahy tsara tarehy na ataoko hoe lehilahy izy dia misy vehivavy kely tsara tarehy eo alefa ny satanaka fanahy ary dia misy mipotraka lavo anatina fijangajangana nefa tadio tsara ry havana malalo amin'ny tompo fa amin'ny fotoana mahalavo ny mpanompon'Andriamanitra anankiray moramora ny lavo ao anatin'ny 10 minitra monja dia afaka atao ny lavo. Fa mety ny fahalavona ao anatin'ny 10 minitra mety tsy voarina ho itsony ao anatin'ny 5 taona. Zay no mahazava-doza n'ilay hoe fakapanahy io raha tsy andosirana ny fakapanahy. Ary dia zay zavatra zay no ianarantsika ny Baiboly pasteur satria laha tsy mahalala amin'ny tenin'Andriamanitra na soratra masina ny olona dia araka ny tena verimberintsika eto foana manao hoe diso hevitra ireny olona ireny. Izany teny zany no karazana ohatry hoe vatsy ety an-dalana entiko miarabanao anonana ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika ihany koa atao anatin'ny tokantrano ato iarabananao ihany koa pasteur Ertina. Dia mbola miarabantsika mianakavy tompoko mpanaraka ny fandarana manona fiadana tomponao pasteur Tofo. Ivavaka tsika araloha zany mialohan'ny tonga dia hidirantsika ao anatin'ny loha hevitra zay ho ianarantsika androany ao amin'ity Genesis toko faharoambiroapolo ity. Ivavaka tsika tompoko. Raha eo misotranao izay amin'ny anaran'i Jesosy mampianatra anay ianao ny fahamarinan'ny teninao, ny amin'ny sitraponao, ny hevi-dalina zay finosony ty tenin'Andriamanitra ty zay tsy vitan'ny saina maha-olombelona mihitsy. Misotranao ny amin'izany zay tompo, aza vao ny sainay ampafantaro anay mihitsy tompo ny fahamarinana atao anatin'ity Baiboly ity. Mangetahetan'izany ny malagasy, ny vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina zay manaraka n'ity télévision ty na ity radio ty na ireo olona zay manaraka n'ity horonan-tsary na horonam-peo ty. Andriamanitra mino fa hiteny amin'reto olon-dreto indray ianao androany. Atao anatin'ny tokantrano ty dia misy olona marary Jesosy manasitrana an'izy io ianao amin'izao fotoana izao, manafaka azy ianao amin'izao fotoana izao. Atao anatin'ny tokantrano ato dia misy lehilahy sy vehivavy misento noho ny korotana atao anatin'ny tokantrano noho ny ditran'ny ankizy. Kanefa azoko antoka fa ny teninao androany dia manasitrana an'ireto mpanomponao reto mitondra filaminana satria Andriamanitra tsy mba tompon'ny fikotranana ianao fa tompon'ny filaminana sy ny fiadanana. Misy ato anatin'reto olon-dreto tena ao anatin'ny fahasahiranana sy tena very hevitra tanteraka hoe hoaiza ny lalaka le aiza tso ny lalako ombana. Kanefa ny dia ho fantany foana tompo fa mahay manokatra lalana eo amin'ny sarotra ianao, mahay mampiboboky aloha rano eo amin'ny vatolampy ianao. Ny ranomasina mena zany dia hainao ny manokatra azy, ny tenibohitra dia hainao afindra ary ny toejavatra sarotra eo anoloan'ny mpanomponao dia hainao atao ihany koa ny manafaka an'izy ireo Andriamanitra tompo.
ka ampio izay amin'ny fianarana ty baiboly ty ary mba hosoro manokana any ko mpanomponao izay mitondra ny afatra hoeto amin'ity andro anio ity a amin'ny anaranao jesosy kristy tompo misaotra indrindra tompo amen. Eny tompoko raha hofitiniko koa ly pasteur ny lesontsika farany a dia nyresakitsika ny mahakasika ny fizantoetra atao anatin'ny baiboly. Ozy izy nyvolazany tenin'Andriamanitra tao amin'ny Timoty faharotoko fahatelo andiny faharoa folo manao hoe izay teo velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra de enjehana. Izay teo velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra de enjehana. Zany hoe ny olona enjehana raha izay teny zay no raisitsika de velona ny ara-panahiny zao n'olony zany satria ny fanenjehana de moteur anankiray manosika anao hiazakazaka. Zany no mahatonga an'ireny le hoe mpanao taranja atletisme ireny mahafeny fotoanany ary misy ara de manatsara ny fotoanany io. Raha teo aloha ohatra hoe 9 secondes ohatra ny avy tamin'ny 100 metatra de misy mavita mihoatra an'io le olona nazo ny tompon-daka teo aloha ihany mavita an'io satria zao misy manetsika mafy izy avy atao rinato de miezaka mandeha mafy izy mba hatratra ny arrivé. Zany hoe ny fanenjehana dia tsy fampahoriana rano marina. Ny fanenjehana de tsy mba azo entina mbavaka hoe atsaharo fa ny fanenjehana de lalana anankiray tsy maintsy misy eo amina mpanompon'Andriamanitra anankiray ka mbola mieritreritra ny androso mbola mieritreritra ny tombo de misy zay fanenjehana zay, misy zay fanenjehana zay. Ary eo anao zay tratrana fanenjehana ka misento ianao am'izao fotoana zao tsy tokony hisento ianao fa ozy izy ny voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe ao amin'ny bokon'ny Romanina toko 5 tokony faly azy tsika ozy amin'ny fahoriana satria ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fa tsara-panahy voazato oetra. Zay ny volazan'ny baiboly zany hoe tokony faly ao anatin'ny fahoriana na ny toe-javatra mitranga ohatran'izany. Mety hoe sarotra ihany no faly ao anaty fahoriana ao anatinao fanenjehana kanefa amposihan'ny tenin'Andriamanitra tsika hiaina ao anatin'izany fahamarinana izany a pasteur Ertino. Atao anatin'ny baiboly pasteur mbola averitsika foana fa ny anton'ilay fizahana toetra dia tsy hoe ho fampijaliana an'le mpivavaka, tsy hoe fampijaliana an'le mpanompon'Andriamanitra fa Andriamanitra te hampiakatra azy. Azonao izy Andriamanitra te hampiakatra azy amina dimension ambonimbony kokoa na ara-panahy na amin'ny lafiny aranofo de tsy maintsy mitsofoka ao anatina le fizahany toetra ny olona rehetrarehetra pasteur tovy. Ny io nampaherezako ana plein temps zany moa zany pasteur mpianatra ho pasteur zany mpianatra ho pasteur ary ny atsika moa zany ohatra amin'ny fiangonana misy atsika pasteur dia misy mpiofana ho pasteur zany mpianatra ho pasteur fa ny zavatra ampianarina an'ireo pasteur ireo a de tsy hoe ampianarina baiboly fotsiny izy resaka théologie fotsiny na resaka fomba fitoriteny fotsiny fa fomba fiaina mihitsy fomba fiaina mihitsy no ampianarina azy. Ny pasteur mety mizara roa, misy pasteur nianatra teny ambony latabatra fotsiny de nahazo diplôme izy dia nahazo mari-paizana izy de ny certifieny izy hoe iny izy fa pasteur. Fa misy pasteur nianatra tao anaty ady ary ny pasteur nianatra tao anaty ady no tena ho tafavoaka. Azonao tsy hoe tsy ilaina ny fianarana eny ambony latabatra fa ny tena goavana famola volana olona de mianatra ao anaty ady, mianatra ao anaty zavatra sarotra, mianatra ao anaty zavatra mafy. Fa raha itsika ny mifampitaiza ho takan'izany tena ho lasa lavitra be pasteur. Anisan'ny zavatra tsapako mihitsy zany amin'ny fanomponan'ny tompo pasteur raha hoe raisiko amin'ny mahapasteur fotsiny. Za tsika tsy ohatra anazy ohatra tsy de nisy pasteur hoe na tsy nianatra ho pasteur zany tsy nianatra
école biblique raha ny tena marina kokoa tsy nianatra tsy niofanao pasteur raha tsisy nampianatra an'izany fa nianatra tao anaty ady zany hoe ina hoe le mianatra ao anaty ady resaka notsapain'andriamanitra ao anaty ady foana zany ianao hoe mirosokely am'ty dingana ity ianao de misy fotoana ianao tafarina misy fotoana amidaraboka fa ao anatin'iny no ampianaran'andriamanitra anao hoe zao ny fomba fialana amin'io zao ny fomba fidirana ao anatin'io de mirosokelikely ndray ianao de ololoha ndray de misy ady zany hoe resaka fitezana tao anaty ady mihitsy any ka lasa ohatran'ny matatotato soka ianao no bebe kokoa le expérience aty anatin'le tonga de pratique no le théorie eny ambony latabatra asa mazava ny pasteur zany fampianarana zany ka ilay fizahan-toetra pasteur de karazana pratique an'andriamanitra mihitsy eo fiainatsika fampianarana pratique mihitsy lizy hoe io ariny ady ahoana ny fomba ivoanao satria raha mijery zao tsika pasteur ny tantarany ndrony sy navetivety tantarany Sadraka Mesaka Abednego ataon'ny Daniel toko fatelo angatako mba vakianao ny pasteur andiny fatelopolo avaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy Daniel toko fatelo andiny fatelopolo zao ny vaky ny teny ary Sadraka sy Mesaka ary Abednego de nasandratra ny mpanjaka tamin'ny Babilôna nasandratra ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fehiny Nebukadnezara mpanjaka zaika andiny fatelopolo ana vereny kely pasteur ary Sadraka sy Mesaka ary Abednego de nasandratry ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fehiny jerenao ary Sadraka Mesaka Abednego de nasandratry ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fehiny nasandratry ny mpanjaka ahoana ozy izy pasteur nasandratry ny mpanjaka ny mpanjaka mihitsy nanandratra azy fa saingy zao andongy naratsika ahoana ny fomba nanandratan'andriamanitra azy ahoana na tonga ny Nebukadnezara nanandratra andreo vakiko any izy pasteur ery amin'ny indininy fahatelo amby folo Daniel toko fatelo andiny fahatelo amby folo dia niteny tafavinirana sy ny fahatezerana Nebukadnezara ka nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka ary Abednego de nentina teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo de niteny Nebukadnezara ka naona taminy mofa naninareo va ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego no tsy anomponareo ny Andriamanitra na ivavahanareo misary olona volamena zay natsangako ankehitriny raha miomana ianareo am'izay andrenesanareo faneny ny Anjomara sy ny Sobaba sy ny Lokanga sy ny Samboka sy ny Vali sy ny Symphonie sy ny zava-maneno isan-karazany ka mikoka sy mivavaka amin'ny sary olona volamena zay nataoko de tsara zany fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo de atsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehatra ary iza moa zany Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako zany de namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebukadnezara tsy misy antony tokony hamalina ianao akory ny amin'izany zavatra izany indro ny Andriamanitra zay tomponay de mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako ary na de tsy izany azy aoko fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao de tsy hotomponay ary ny sary olona volamena zay natsanganao de tsy ivavahanay mba fantatrao moa pasteur Nebukadnezara dia mpanjaka ny Babilôna ary mahasamihafa ny Nebukadnezara tamin'ny mpanjaka rehetra de izy tsy mpanjaka tsotra fa empereur azonao empereur ny mpanjaka mako de mifehy firenena iray fa ny atao hoe empereur de tsy firenena ray intsony ny fiheziny pasteur fa firenena maromaro ka i Nebukadnezara dia 720 ny fanjakana no feheziny zay ny maha-empereur azy zany hoe tena tompony fahefana izy tompony hery izy tompony miaramila izy indray andro izy de zao izy moa tsy mino an'Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany nanangana volamena izy nanangana sary olona volamena ngeza be de natsony daholo ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny hoe tsy maintsy mivavaka amin'ity sary olona volamena zay natsangako ity nareo tsy maintsy mikohakeo natrehako ny olona rehetra reha vo maneno ny feonjava-maneno nareo de tsy maintsy miara-mikohaka de natsona ny olona rehetra
de raha vao naneno zava-maneno pasteur tovo de ny akohaka ny olona rehetra fa isadraky mesaka be de ny akoho kosa nanao croiser les bras sady tsy ny akohaka fa tena jaridina tsara de nisy olona nahita hoe fa ahoana izy telo lahy reto ny tsy mba mikohaka nefa iny Nebokadnezara raha mikohaka ny conseiller rehetra mikohaka miaramila rehetrarehetra ny grade rehetrarehetra mikohaka fa maninony tiny tsy mikohaka ty izy telo mirahalahy reto de tesitra mpanjaka nampanantsony izy telo lahy avinareo ty manao fanahinina ve nareo telo lahy maninony nareo tsy mikohaka amin'ny Andriamanitra namboariko mikohaka amin'ny Andriamanitra volamena zao hoe Nebokadnezara ho averiny indray mandeha zava-maneno ka raha mikohaka amin'ny sariola volamena io nareo de tena tsara raha tsy mikohaka nareo tady idio ho atsipo ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehatra fa eo pastera le ilaina an'le hoe fahasahina mijoro tsy matao masomena tsy matahotra an'izanizy fa manam-pasahina ijoro am'izay lazainy baiboly manam-pasahina ijoro am'izay lazainy tenin'Andriamanitra manam-pasahina ijoro amin'ny fahamarinana ary tsy matahotra zay fijerin'izy tsy matahotra n'izay lazain'izy tsy matahotra n'izay miaramilan'izy tsy matahotra n'izaniza fa izao rehefa marina de marina rehefa marina tsy maintsy ho tanterahako rehefa marina tsy maintsy arahako ka na iza mpatahotra na iza mpiorooro zahay de ijoro amin'ny marina izany nataon'izy telo amin'ny rahalahy teto pasteur tena tsy natahotra ny ampiorora mpanjaka Nebokadnezara izy telo amin'ny rahalahy nefa saintsainy hoe eto izy telo lahy eo ny mpanjaka ary etsy ambadika etsy le lafaoro izay tena afo be mihitsy ho atsipy anareo telo amin'ny rahalahy ratoy anareo ka tsy mety hivavaka amin'ny sary olona volamena zay atsangako fa nafinaritra tamin'izy telo amin'ny rahalahy pasteur sanijoro izy ary olona ohatra zany no ilain'Andriamanitra olona tsy mataho masomena olona tsy matahotra fandrahonana olona tsy matahotra hiala amin'ny asany olona tsy matahotra oroahana olona tsy matahotra n'izaniza fa mahalala ny hoe inona ny marina ara-baiboly inona ny sitrapon'Andriamanitra ka mila tanterahako inona ny fahamarinana ka tokony ijoroko fa ny olona pastera raha vao tapa-kevitra ijoro am'izay sitrapon'Andriamanitra zay de na tianao na tsy tianao tsy maintsy hiarana fanenjehana ianao taka ny Rahasalama martyre raha faralandre mazoto reny sy nyreo martyre malagasy marobe raha vao ianao zay ny eritreritra hijoro amina sitrapon'Andriamanitra de tadidio tsy mora zany ny zavatra miandry anao tsy mora ny zavatra miandry anao tsy mora ny vavan'ny olona hiteny anao tsy ho mora ny mason'olona hivandravandra aminao tsy ho mora ny fanesesion'ny olona anao fa asakasaka fotsiny na ianao handroso de efa tapa-kevitra ary vonona hiaritra an'izany na ianao tsy handroso de afaka mijanona sy mialokaloka ao ambadiky ny hoe aleo aloha mba manana fahendrena ihany aleo aloha fa mbola tsy zao angamba ny antsony tompo aleo aloha miandro tsara ny baikony tompo azonao le izy fa araky ny nambara teo pasteur ny zavatra ho ataotsika amin'ny asabotsy ho avy izao ty le fafitony volana avril ty etsy amin'ny coliseum tsy ndriko kely de fandrosoana lalina ho amina dingana ara-panahy fandrosoana lalina ho amina dingana ara-panahy ary tsy hijerenan'izanizy ianao ange rehefa nanao an'izay dingana ara-panahy zay na io mpiara-mivavaka aminao eo akaikinao io azy izay tena namanao mety ho lasa ratsy fijery aminao azonao na nivadinao eo amin'ny andefinandro ny mandrinao io ary de fa ampy mety ho ampiasaina fanahy hanenjika anao na ny ray aman-dreninao ary de fa ampy hanenjika anao fa niasakasako fotsiny androso ve anao de tsy maintsy hiaritra fanenjehana sa ianao hijarina am'izao fotsiny fa nafinaritra pasteur tamin'ny Sadraka Mesaka Abednego fa hitany tsara io hoe lafaoro misy afo mirehetra io hitany io ary fatany ny zavatra miandry azy fa zao fanapa-kevitra andraitsy nisy telo am'rahalahy hijoro amin'ny marinantsika hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika hiroso amin'ny lalitsika amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra de zay hafarany de namaly an'izay izy namaly mpanjaka ozy izy
tsisy antony tokony hamalina ianao akory ny am'izany zavatra zany ny Andriamanitra de mahavonjy anao mahavonjy anay amin'ny tananao ary mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehetra io ary na de tsy hamonjy anay ary izy de tadidio fa zay tsy hivavaka amin'ny tsy fahamarinana zay tsy hivavaka am'izay sary olona volamena natsangana ho any tsy hivavaka amin'io zay de tena no dingana ho amin'ny fisitrapon'Andriamanitra tezitra mpanjaka tonga de natsipy miaramila tena reny le glady be le gladiateur reny pasteur no nibatanizy telo miralahy ary amintsaiko na 400 metatra na 400 metatra reo miaramila ireo na nimpiazy na tsaiko na 50 metatra tsy fantatro na nipianizy telo miralahy ho atsipiana anaty lafaoro fa ireo miaramila reo le lafo ny afony ray mandeha tonga de mahay ary maty fa izy telo lahy natsipy tao anaty lafaoro de ozy ny voalaza amin'ny baiboly eo amin'ny andininy fa 220 de nafatotra ireo lehilahy ireo nefa mbola teny amin'ny any ny lobany sy ny akanjony ary ny kapotiny mba mifitafiny afako ka de natsipy tao anaty lafaoro nisy afo mirehetra izy ary satria mafy ny tenin'ny mpanjaka de natao mahamay indrindra ny lafaoro de matin'le lafo reny lehilahy zay nanipy any Sadraka sy Mesaka ary Abednego reny ary izy telo lahy ireo Sadraka sy Mesaka ary Abednego de voatsipy ampatorana tao anatin'ny lafaoro misy afo mirehetra de talanjona Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tampan'olotsainany hoe motsy telo lahy nifatotra vanina tsipitsika tao anaty afo de namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe eny marina zany mpanjaka ary hoy izy ko no indro a mahita efa-datsy mifatotra mandendeha ho anaty afo nefa tsy maninona akory ary ny fijery ilay faevatra de to zanak'Andriamanitra jerenao pasteur rehefa tena sy tapa-kevitra izy telo miralahy na de no everina aza tany amboalohany fa mety ny fanapaha-kevitra ho raisy ny ampidi-doza azy na de everina aza tany amboalohany fa fanapaha-kevitra ho raisy ny mety atonga azy sarabady na de no everina re tany amboalohany fa ny fanapaha-kevitra ho raisiny mety atonga azy voroaka amin'ny asa na de no everina aza tany amboalohany fa ny fanapaha-kevitra ho raisiny mety atonga ny fianakaviana anenjika azy sy aniny izy ty tsy amelova azy sy anaratsy azy sy atonga ny fiainany korotana ny fanapaha-kevitra raisiny de tsy zay no nitranga pasteur fa nandendeha tao anaty afo izy telo lahy ary mbola nisy anjely anankiray koa ary niaraka tamin'ny tao izay niaro azy ary ro avo nahitany io ny mpanjaka de nibaradaka tanteraka avo aitao reo avo aitao izy telo lahy navoaka izy telo miralahy de no fofonina tsisy fofonafo jerena ny volony tsisy ny kaikony jerena ny akanjo ny tsisy may de ozy izy ny mpanjaka lehibe ny Andriamanitra reo mahery ny Andriamanitra reo noho izany andonareo asandatra de eo am'le andininy fatelopolo mivakina teo pasteur ary Sadraka sy Mesaka ary Abednego de nasandratry ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fiainy tao ambadika le fasahiny rosolalina tao ambadika le fasahiny ijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tao ambadika le fasahiny tsy hijery ny voninahiny na ny gradiny nieritseritra ihany izy telo miralahy hoe izao voninahitra satria mpanolotsaina izy ireo pasteur mpanolotsaina mpanjaka izy ireo zao graditsika zao ve izay toerantsika zao ve tena ohatrany hoe hiditra ao anaty fahafahambaraka e ary ny olona efa niandry azy kinandro tsy fahafahambaraka no nitranga pasteur fa vao maika fisondrotana grady sy voninahitra io no ampitaitsika an'reto olona ireto satria ny olona pasteur misy olona tratrana zay problema izay diso miaro loatra ny voninahiny ka na de fa reny ara-ny antsony tompo rehany antson'Andriamanitra sahima ny rosolalina sahima i rosolalina de zao ny ao an-tsainy ahoana ny fijery ny fianakaviana ahoana ny fijery ny mpiara-miasa ahoana ny fijery ny olona mbany fifeheza koa na ahoana ny fijery ny lehibe koa ahoana ny fijery ny manodidina ahoana ny fijery ny anara raha toa ka anao an'izao raha toa ka irosolalina fanomponan'ny tompo de ahoana ny fijery ny zao rehetrarehetra diso miaro loatra ny voninahiny ary mety afaka mekohaka ohatra mitovy ny olona rehetra ianao mety afaka hiafakafona mitovy amin'ny olona rehetra ianao fa tsy ahitany voninahitr'Andriamanitra ianao fa izy telo miralahy pasteur sany ijoro tamin'izay nylazain'Andriamanitra ary zany na tonga an'Andriamanitra tany amin'ny verset farany de ozy izy eo amin'ny andininy fa telopolo farany hoe nasandratry Jehova ho ambonin'ny Babilôna rehetrarehetra ambonin'ny mpanolotsaina rehetra sy ny fehany rehetra izy telo miralahy vokatry ny fahasahina sy ny fanolora tena lalina tahaka ny Abrahama ihany io pasteur tovina rivotra maro raha tsorona zany le resaka pasteur dia
eo zay fahasahina lazainao zay ijoro am'le tena hoe sitrapon'andriamanitra ny sitrapon'andriamanitra zany antsy ry havana tsy misy marimaritra iraisana azo atao tsisy marimaritra iraisana azo atao io na démocratie hoe andaonao démocratie amin'ny resaka fivavahana fa io de tena hoe tiany marina de zay zany ny marina de eo anatin'ny baiboly de makatoan'le izy tsika satria zay ny fahamarinana zavatra anankiray ihany ko pasteur Ertina dia mitaky fanapaha-kevitra lalina koa zay fanolorantena lalina zay betsaka neny tiandroso fa tsy manana fanapaha-kevitra betsaka manana fanirina betsaka manana fanirina be dehibe ny malala ny tokony atao fa tsy manao ny tokony atao de lozana mianahana fotsiny ao fa i Abrahama rehefa hoe zay ny tenin'Andriamanitra de nankatò izy sadraka sy mesaka Abednego tsy nitady fisandratana tamin'Andriamanitra koa aza izy teny mirahalahy reo raha ny tena marina hoe raha andoranga anao an'izao tsika de mba misandratra tsy zay fa le foto-kevitr'Andriamanitra mihitsy zay nijorony ary de reo tsara ny valy teny nataony hoe na de tsy hamonjy anay aza ny Andriamanitray zany hoe na tsy eo aza Andriamanitra de tsy vavahanay ny sampinao tsy vavahanay ny Andriamanitra ao satria tsy Andriamanitra ny Andriamanitra ao raha Andriamanitra ny Andriamanitra ao de mivavaka zay fa tsy Andriamanitra io ka zay tsy azonao mpiororona amin'ny azy zay tsy Andriamanitra zay tsy Andriamanitra zany de nijoro tamin'ny pasahina izy ary nanapa-kevitra katohan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ohatr' zany pasteur ny ilaina satria de misy lehilahy misy vehivavy atao anatin'ny tokantrano ato io vady andefo mandriny sy ny rafozany io mihitsy no mandrara azy tsy hivavaka hoe raha vao vavaka de tonga de isarao mampirisika an'le zanany izy zany mba hisaraka am'le vinanto tonga de isarao raha mbola mivavaka ihany zany hoe misy olona manahirana ihany mba tsy ilazana zavatra betsaka ny toetsaina hoe le olona mivavaka indray no isarahany asa mitady mpivarotena sa mitady fokarongony sa mitady inona fa rehefa mandroso mivavaka mandroso dia tsy ienjehana le olona zaho andray andro pasteur tena hoe niona tamina mpivarotena anankiray niova fo za moa tsy malala azy hoe mpivarotena izy fa efa taona maromaro taty aorina izy vao nijoro vavimbelona hoe zao ny asa ratsiko taloha pasteur efa olom-baovao izy zany zao de zao ny fijoroana vavimbelona tam'za manao an'io asa koa io izy a le asa fivarota-tena mialatsiny de tsy de mba misy miteny aloatra na de ny anadako ao an-trano azy ny ray aman-dreniko malala an'io fa rehefa nanomboka ny vavaka nanolo tena ho an'ny tompo de mankala daholo izy rehetrarehetra de mandrara daholo izy rehetrarehetra de mitsy ho fampiteny mihitsy nohon'izay niova lay vehivavy de lasa ankalain'ny olona zavatra ohatran'izany ny misy am'ty fanomponan'Andriamanitra ty ianao mandroso a de plaken'ny olona ianao fingan'ny olona ianao misenjehan'ny olona ianao ataorinato kanefa de tady foana zao teny zao raha manana fanapaha-kevitra ianao ny androso tsy maintsy enjehana ianao ary raha manana fanapaha-kevitra ianao ny androso de tsy maintsy bata fitahina mezineziny ianao de reo tsara ny miresaka tsika teo ny tantara reo tantarana mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly reo i Mosesy de voalazan'ny baiboly mba ho vakio kely pasteur ny ato amin'ny bokin'ny Hébreu toko faraky amby folo mahakasika kely zay tantara Mosesy zay de zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zao nivaky ny teny Hébreu toko faraky amby folo ny 5:10 de ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fidy mantsy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra izy toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ny zavatsoa ny Egypta satria nijery ny famalintsoi izy niala tao andapan'ny Farao i Mosesy fa sahiny zany satria marina Mosesy eto de mpandova fanjakana izy zany hoe any aoriana rehefa maty zany Farao de andova fanjakana i Mosesy fa saingy ny zavatra nitranga de ity lay toerana nisy a Mosesy io toeram-boninahitra izy io fa saingy toerana feno fahotana feno faniratsirana an'Andriamanitra fitenenan-dratsy an'i Kristy de nanapa-kevitra mihitsy izy hiala tao amin'ny toerana io de lasa niara-nitondra fahoriana tamin'ny olon'Andriamanitra ndray izy teo zany hoe efa tao an-dapa izy no niara-nitondra fahoriana tamin'ny olon'Andriamanitra ndray zany ny fanapa-kevitra Mosesy
zany ny fizato hoe tamvaivahina azy Mosesy de nanompoka teo natson'Andriamanitra izy amoaka ny zanak'Israely avy eo amin'ny tany Egypta natson'Andriamanitra izy iona amin'ny Farao enjana be zany hoe iona amin'ny Farao zany tena resaka Nebokadnezar tsika teo fa izany Farao zany koa mbola tena mitovitovy amin'io Nebokadnezar io mihitsy zany hoe sarotra ny miona amin'io fa de nanana fahasahiny Mosesy ananatra iteny nanana fahasahiny Mosesy ijoro amin'ny foto-kevitr'Andriamanitra ary na inona nataon'ny Farao anodikodinana n'izay foto-kevitr'Andriamanitra zay de nijoro foana Mosesy tamin'ny farany de nandroso foana rehefa nandroso izy zay moa le loha hevitrika ery amin'ny collision amin'ny le 7 avril hoe mandrosoan'ny lalina de azo azondrano betsaka ianao nandroso izy tsy moramora le nandroso a be de be ny sakana anazo azy teo be de be ny fikapikana anara azy teo fa vonina ny androso foana i Mosesy ny fiafarany moa arakaraky ny nandroso ny pasteur Ertiny no nanehoan'Andriamanitra fahagagana tsy nahitan'izany hoe ranomasina mena ny sokatra zany Mosesy raha tsy nandroso izy raha tsy sananapa-kevitra izy fa ny fanapaha-kevitra sy ny fahasahina ary ny fandrosoany Mosesy no nahitanany zany hoe ranomasina mena amin'ny sokatra zany tady dio foana ry havana fa rehefa mana fahasahina ianao ka manana fanapa-kevitra ny androso de ahita zavatra vaovao tsy mbola hitanao ianao eo ane pasteur ny mampandinika koa ny tony le hoe maninona misy pino mpanompon'Andriamanitra mandava-taona tsy mahazo valim-bavaka mihitsy tsy mahazo valim-bavaka de lasa mijoro vavolombelona tsy tena fitahina fa ohatrany hoe ny hanina hoanina kosa aloha de tena manome mihitsy ny tompo fa tena Nicolas ny fatrano no manahirana ny jiro tena tsy voaloha mihitsy fa mandainga kosa aloha raha mandainga ny hoe ny hanina hoanina kosa zany le fijoroana vavolombelona zany hoe io ny anatsy mivavaka raha moa ve tsy ahitanina hoanina fa tsy tokony ho zany le izy fa arakaraky ny androsonao de ahitany taran'Andriamanitra miasa eo aminao ianao ary za de milaza pasteur Ertina hoe na tsy ho angatana azy zany fitahiny zany na tsy tarainany eo anatrehan'Andriamanitra aza hoe hotahio ambino na de tsy horesana azy zany tombavaka zany rehefa mandroso fotsiny ny olona anankiray hitanao hoe mandroso ianao ka makatohan'Andriamanitra ianao manaraka fotsiny ianao toromarika ara-baiboly de tena rafitra ara-panahy ao amin'Andriamanitra ny fitahiny zany manaraka ho azy zany zay no natonga ny Davida mpanao salamo ny teny manao hoe eny fahasoavana tokoa sy famorapo no manaraka mandritra ny androm-piainako rehetra zany hoe tsy mitadiavina le izy fa manaraka ho azy ho an'ny olona manana zay fanapaha-kevitra zay manaraka ho azy le izy sadraka sy mesaka atao sy Abednego ny raha tsofoka atao anaty afo pasteur tsy nangataka tamin'Andriamanitra hoe alefa asoto ny zanakao na hoe arovy amin'ny afo zay Andriamanitra mba tsy somay lobakay sy ny volonay fa nanaraka ho azy zany ary nay Nebokadnezar anary zareo talanjona hoe mbola tsisy fahagagana ohatroty hatram'izay satria nanapa-kevitra ny androso izy ka tsy misy olona ho amandroso zany de ho raraka eny ampandehanany zany ary tsy misy olona mandroso zany ihany ko pasteur Ertina ka ho afa-baraka mandrak'izay zany tsy afa-baraka mandrak'izay ianao tsy misy olona mandroso zany ka hitsanga menatra foana mandrak'izay mety andalo fahambaraka ao anatina fotoana foy ianao fa iny fahambaraka mandalo ao anatin'ny fotoana foy iny hitsangana voninahitra be iny iary reo olona manentsika anao reo ihany ny tapombava hoe oay tena marina ny fivavahan'reto olonreto tena marina ny fivavahana imbetsaka nahitako an'izany misy olona mifofofofo tena manentsika fa avy io izy ihany no miaiky hoe tena velona ny Andriamanitra ivavahany reto fa mba hanompo an'Andriamanitra ihany ko zay ka zay le tenako amitsika zay hoe itsika mpanompon'Andriamanitra rehefa nanapa-kevitra ianao androso de mandrosoatra amin'ny farany ndao tena androso aza mijanona eo atenatenany eo aza mijanona tahaka ny fiangonan'ny Laodikia tsy mangatsika tsy mafana tsy hitazianaovana azy fa rehefa hoe mandroso ianao de ho hitanao zany atao hoe voninahitr'Andriamanitra lehibe zany pasteur Ertina ary zany ane raha toy izao koa le tantara Mosesy teo mialohan'ny amaraparano azy pasteur de jereo tsara ane ao amin'ny bokon'ny Nomery toko 7 sy 7 de naniraka mpisafo tany 12 mirahalahy Mosesy tamin'izay fotoana zay de inona ny zavatra nitranga
ny anakoroa de Josua Kaleba nilaza tamin'ny vahoaka rehetrarehetra manao hoe andao androso fa hanina ho atsika ireo fa ny folo lahy kosa de nahita fa tsy mety amintsika ny mandroso fa taka nytsingetanytsika eo anatrehany kely loatsika tsy mahazo mandrosotsika fa lazaiko aminao fa ny fanapahan-kevitra Josua Kaleba zay foto-kevitra tsy de be mpanaraka loatra rola ihany ino no nakasitrahan'Andriamanitra fa raha toizantsika ny tantara de ireo folo lahy zay natonga ny olona iravoravo tanany hoe tsy mila mandroso zany tsika aza de sasa loatra aza de manana fahasahina loatra andehandeha hoany ireo folo lahy reo raha toizana ny baiboly levony reo taoriana kely naringany reo taoriana kely tao lozany fiafaran'izy reo lozany fiafarany satria nilaza ratsy ny momba an'Andriamanitra tsy manana ny fahasahina tena androso fa mijanona eo amina hoe efa tafitany ranomasina mihitsika efa nahitany Jordan sokatra tsika sosy de nijanona fotsiny teo efa ninana papelika tsika efa nahitany mana tsika efa midina foana ny mana isanandro sanandro fa nao mijanona eto anefitra eto nefa Andriamanitra ny teny fa any amin'ny tany Kanana ny tanjona ka nahoana ny mianahany eo ao anefitra ao anao nefa tsy mbola tonga any amin'ny tany Kanana akory ary nahoana no milaza ratsy ianao lay tany Kanana zay nampanatenan'Andriamanitra fa tany tsara tany tondra-dronoso tantely nefa aratsianao izy de tsy nakasitran'Andriamanitra zay zavatra zay fa Josua Kaleba kosa de nakasitran'Andriamanitra vokatra zay le hoe fanapahan-kevitra sy foto-kevitra androso zay pasteur Ertina tena marina be zany teninao zany pasteur Atovo eto ampamaraparanana ny fandarana zay foana pasteur ny ao anaty baiboly i Josua Kaleba no nahita ny tany Kanana satria izy no nanapahasahina le dingan'ny fandrosoana ao pasteur mila fahasahina ary mila fandraisana fanapahan-kevitra averiko zay pasteur ny dingan'ny fandrosoana sady mila fahasahina no mila fanapahan-kevitra fa tsy mora foana ny miandry anao tsy mora foana satria raha le tantarany raisinao teo zao hoe Josua Kaleba 12 lahy zalana nandeha safitany de ny folo lahy nanohatra ny fandrosoana hoe aloha tsika tsy mandroso intsony fa eto fa i Josua Kaleba nanapa-kevitra hoe andao mbola androso ihany ary misy fiangonana ane pasteur tratran'ny problème nisy folo lahy io ary reo daholo ny erreurana fiangonana rehetra efa ampy atsika ty efa nandray an Jesosy tsika efa mba manao an'izao efa mba misy sitrapon'Andriamanitra efa ho any an-dandry tsika efa ampy zay aloha mba mijanona an'ity fa io no nitezan'ny ray aman-dreny be atsika ka nisy fampianarana izay tany amin'ny 50 taona lasa 20 taona lasa iny mbola hijoroantsika androany nefa misy fahamarinana zay asehon'Andriamanitra amitsika eo alohantsika de lasa ohatrany hoe tsy satsika iroso am'izay ary io ary pasteur ny zava-doza tena manahirana de ny hoe ohatra hoe misy fiangonana samyroso ohatra lazaina fa sekta mianatsina misy olona maromaro moa nametraka message pasteur nandeva message hoe angamo pasteur resaka batisa le olona angamo tsy mety mihitsy raha tsy atao batisa gamo tsy mety mihitsy raha tsy le any anaty rano be reny gamo tsy mety mihitsy raha tsy batisan'olon-dehibe zany le fantanina apetraky ny olona ao anatin'le fantanina de azavaiko kely vetivety kely izy pasteur Atovo tsy hoe tsy mety mihitsy tsy hoe tsy mety mihitsy raha tsy olon-dehibe tsy hoe tsy mety mihitsy raha tsy any anaty rano be fa izay le marina azonao izay fotsiny zao le marina raha iverenatsika inge le Matthieu Matthieu 7 pasteur andininy 7 angatako ane mba hovakinao pasteur 7 andininy 7 hatramy 5 ary tamin'izay Jesosy de avy tany Galilia ka tonga teo amoron'ny Jordana de nanatona ny Jaona izy mba ataony batisa fa Jaona nandasika nanao hoe za no tokony ho ataonao batisa ka ianao ndray va no mankaty amiko fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izay no mety amintsika atateraka ny fahamarinana rehetra ka de ny ekeny izy zay jerenao ny valiteriny Jesosy fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika atateraka ny fahamarinana rehetra Jesosy tsy nanameloko an'le tany aloha Jesosy tsy nitsara an'le tany aloha tsy nety
jesosy tsy nilaza hoe zay nataonao tamymbola kely naniana de diso tsy niteny an'izay izy fa hoy ny valy teniny jesosy fiany fahendreny ekeo ihany eo amorony jordan izy roa lahy amin'io a jesosy jaona mpanao batisa eo amorony jordan ekeo ihany akehitriny tsy hoe diso akory le tany aloha e fa izao no mety amitsika e atateraka ny fahamarinana rehetra zany hoe ny tao am-pony jesosy de zao aloha manao dingana ihany ho any amin'ny marina aloha manao dingana ihany ho any amin'ny marina ary pasteur ny mahatonga na nyteny teto manao hoe assureo no avinao assureo ny fiainana mandrakizay ianao tsika tsy mampianatra mihitsy tsy hoe diso zay zava-rehefa nijoroanao tany aloha tsika tsy miteny hoe diso ny arisy ny ary fa hoe inona le marina ary tena marina hita catégoriquement hita atao anatin'ny baiboly tena vrai vraiment ozy izy le any anaty Facebook any tena hoe inona le marina tena marina de ny zavatra hita eto fotsiny dozy izy jesosy hoe ekeo e mba ekeo ihany fa zao no mety amitsika atateraka ny fahamarinana rehetrarehetra marina de marina le fanoharana sy tantarany vakinao teny hoe efa zava-dehibe tamin'ny zanak'Israely nge le mivoaka tany amin'ny tany Egypte efa goavana nge pasteur le hoe afaka tao amin'ny tany fanandevozana ianao e efa lehibe le hoe efa goavana le hoe nepita tamin'ny ranomasina mena ianao e efa zava-dehibe le hoe nepita ny onony Jordan ianao e fa mbola lehibe lavitra le hoe ho tonga any amin'ny tany Kanana mihitsy ianao e azanao ny tanjona zany de le hoe tsy hoe afaka ao Egypta fotsiny ianao fa le hoe ho tonga any amin'ny tany Kanana mihitsy fa fatanina mipetraka fotsiny de hoe hijanona eto amin'ny atenatenany ve ianao sa iroso any amin'ny tena destination finale iroso any amin'ny tena tanjona ho kendrena farany sa hijanona eto atenatenany zay fotsiny nge anana fanapaha-kevitra ve nao anana fahasahina tena iroso any amin'ny tanjona Andriamanitra sa hijanona eo atenatenany fa zao a pasteur miteny indre mandeha antsika mivahiny eto ambonin'ny tany tsy misy fanondroany eto tsisy deuxième session eto fa raha zany eo amin'ny plasin'ny olona de tsy mijery nizaniza tsy mijery zay tsy miaino zay vavan'izaniza tsy mijery zay masoniza mivandravandra zay filazaniza fa izao andeha iroso a tompo te iroso amin'ny sitraponao a te iroso amin'ny teninao a te iroso any midingana amin'ny sitraponao a azonao ka mianatsiny fa iny le batisiny somary nataoko anaty fonoteny kely hoe misy olona be da be nametraka fantanina momba an'iny manko pasteur hoe angaty sy mety mihitsy nga mo tena diso hoe zany ozy izy ny asasany batisa natao anay tako zao nga tena tsy zany tsy miresaka an'zany tsika amy rahanahy hoe diso zany na tsy marina zany fa miresaka tsika ny voasoratra eto amorony Jordan ijonona mpanao batisa sy Jesosy ary ny teniny Jesosy de tsotra tsy nanameloko an'le tany aloha izy hoe ary ahoana ary ry Malaka ary toa tsy natao batisa akory ry Zakaria tsisy resaka an'izany teo azonao nafanontaniana peraka ary Jeremia nanahoana ary Davida tsy niresaka fa ozy izy Jesosy atao amin'ny testamenta vaovao ajobo eo anaty rano ataovy batisa ary John fa izao no mety amitsika atateraka ny famarina mety hijery ny olona teo hoadray fa inona koty nahazo an' Jesosy izy olona tsisy fahotana tsisy ninona ko joboka any anaty rano an'inony mety iretsaka zay ny olona de olona hoy indray ngamba ny olona sasany sady zay indray koa ne de zao hoe ijonona ny manao azy fa tsy hoe izy manao an'jonona sady zay ko mety nande daholo ny resaka fa tsisy akijery an'izany io pasteur fa ny hoe assureo no avinao zao no mety amitsika tateraka ny famarina rehetra ka tsy nijery nininina Jesosy tsy nijery nininina koa Jona mpanao batisa fa hoe rehefa izay de andao taterahana ka tsy mora nefa zay pasteur izay fanapaha-kevitra zay nyresantsika teo hoe nahazo ny Sadraka sy Mesaka ry Abednego zay ny fahasahina ijoro amin'ny fahamarinana de nitondra azy tao anaty lafaoro nisy afo mirehatra tondra azy tao anaty ady mamay nitondra azy tao anaty fizahan-toetra mamay ny fijorony teo anatrany Nebokadnezara hoe zay sa ijoro amin'ny marina de nitondra azy tao anaty lafaoro kanefa ny fitondrana azy tao anaty lafaoro ndray pasteur no nanangana azy ho any amina toeram-boninahitra
ary zay ny azavantsika fa ny fizahany toetra io ady lalovanao na io fanenjehana io mety tsomora ny idiranao fa raha itoy amin'ny fahasahina sy mifandraisana fanapa-kevitra le olona pasteur tofo za de mampanatenanao fa ho ambadik'io le ady mamahianao io no hanandratan'andriamanitra anao ho any amina toerana faratapony ao ambadik'io fanapa-kevitra sarotra ary tsy nijerenao voninahitra tsy nijerenao laza tsy ny enonao ny fanenjehan'olo fa ozy anao hoe sa na zao ary ny toerana misy ao ambadik'io paster mety ho ady mamay kanefa ambadiky ny oady mamay io no hanandratan'andriamanitra ho amin'ny faratapony raha zay fanenjehana inge paster tsika zao no anisan'ny tena anisan'ny voalohany ngamba raha teto Madagasikara iara ny fanenjehan'ny olona misy an'izany le hoe ny andro zalareo izy any mampiditra demony de izy any mandroka azy efa niaran'izany eny atsika itsika le manao délivrance reny zalareo ihany ny mampiditra devoly de izy any mamoaka azy fa tsy hoe ny raha nyteny an'izany ny olona raha nanenjika atsika ny olona de nijanony tsika tamin'ny délivrance fa zao ary tsika vo tena manao ary zao ny olona vo mahita hoe tohatra ny tsy marina ihany zany fanenjehan'ny olona azy zany satria de lazaiko anao paster tapy mivoaingana kely teo misy olona manamboninahitra ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana manana ny toerany zany olona zany fa tena ny tsabo tena naiza fa tsy sitrana nampiasa ny volany sy ny arenany fa tsy sitrana ary anisan'ny ny teny zany raha laha zany tamin'izany fotoana zany hoe fivavahana ve de asitrana fa nasianao andriamanitra aretina izy fa nampiasa ny volany hatrany an-dafy fa tsy sitrana pasteur zavatra anankiray ny teneniny tamin'ny fianakaviany mba eto mivavaka ho any amin'ny paster anareo mba eto any indrona metrako tanana paster zay fa nanjavona ny aretina vo mivavahana indray mandeha tonga de natanjaka de nahina-kanina nefa efa 3 mois tsy nahina-kanina telo volana tsy nahina-kanina ary efa natahotra fahafatesatra azonao fa tena nanam-pasahirina hoaiza tsony ka ny olona manomboka miamahita azonao ary naly de olana nanenjika ny teny any reny ary de tsapany ihany hoe ohatrany tsy marina ihany le zavatra ny tenenina misy olona sasa miteny ireo zavatra fanahavy any Afrique du Sud fanenjehana daholo ane zany fa tsy nanakana anao tsy roso zany Afrique du Sud nefa tsika na indray mandeha pasteur mbola tsy tany Afrique du Sud mbola tsy tany na indray mandeha azy mbola tsisy toerana nale zany tany ivelany tany teto Madagasikara nefa nitetezina fa izao tsy midika fa raha manenjika anao ny olona de hijanony ianao fa ny roso foana manenjika ny olona kanefa maro am'ireny olona zay nanenjika reny am'izao fotoana zao no lasa mpivavaka mitiako tenenina zany hoe ny olona tsy maintsy miteny ny olona tsy maintsy manenjika fa asakasaka fotsiny hoe iroso ianao sa tsy iroso iroso laly ianao sa tsy iroso ity fotoana lehibe ny amin'ny collision am'le CTT pasteur de andraisantsika fanapa-kevitra iroso lalina tsy andraisana fanapa-kevitra ivady-ponona na ivady-piangonana tsy andraisana fanapa-kevitra ivadika fiangonana fa andraisana fanapa-kevitra iroso lalina eo amina fanompona an'Andriamanitra amarana ny fampianarana sy ny vavaka amin'ny alana vavaka pasteur so de misy teny farany aloha sa fanapa-kevitra no ilaina ao anatin'izay fandrosoana lalina izay ireo olona rehetrarehetra zay efa nitantaraintsika hoe ohatra hoe Josefa fanapa-kevitra ijoro amin'ny foto-kevitr'Andriamanitra no nahatonga azy ho zana-toetra ary nahatonga azy niditra-ponja fa zay fanapa-kevitra zay ihany koa no nahatonga azy hisandratra teo amin'ny prime ministre teo amin'ny tany Egypta tamin'izany fotoana zany fanapa-kevitra ijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra no nahatonga any Sadraka sy Mesaka ary Abednego ho lasa tao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra fa zay fanapa-kevitra zay ihany koa no nahatonga hatramin'ny Nebokadnezara nanandratra azy ary ny aiky fa ny Andriamanitra zareo reo ny tena Andriamanitra ny fanapa-kevitra ao ato zay ho raisinao mety hitondra fangirifirina mandalo amin'ny vatanao sy mety misy fetakany kely amin'ny ara-bola ao anatina fotoana fohy kanefa zay fanapa-kevitra zao ihany koa sy ny fahasahinao zay no ampisandratra anao ary ampiaiky an'ireo olona manenjika anao reo fa ianao manan'Andriamanitra lehibe sy tena goavana manana fahasahina tena ijoro am'izay efitr'Andriamanitra izay manana fahasahina ary manana fanapa-kevitra ihany koa aza miatokatoka fotsiny ato anatin'ny tokantrano ato de mahafinaritra fotsiny fandarana tsy zay fa nataoko hoe mpanakiny ianao na makafian'ity fandaran'ity sabotsy fa 7 volana aprily tsika iaontsika eny amin'ny collision Antsonjombe
izy vavaka lehibe ho anao zany fotoana zany isy fanapaha-kevitra ho raisinao atoranao zay ahasoanao de ahasoanao de ahasoanao io moa ndraindray mety misy amitsika miteny manao fanasana atodono atao eny jereo tsara fa tsy voatery olona tsy misy nininona no tonga eny fa misy olona tsy mahitaratasy tonga ao misy olona manana ny toerany eto amin'ny tany sy ny firenenany tonga ao misy olona ihany koa avy any ampitan-dranomasina zany pastera misy tonga aty misy hoavika misy olona avy any Afrika avy any France misy vazaha maromaro avy any amin'ny faritra maro samihafa maneran-tany tonga manatrika an'izany fotoana zany tsy hoe olona tsy manan-katao izy na olona azonao ambakaina na olona azonao abadona fotsiny am'izao fa olona mandinika sy mieritreritra zay vao manapa-kevitra ary tsy voatery hoe araky ny firesaky ny olona manao hoe fangorona karena nataondry zalahy eny sy ny sisa araky ny efa resaka lavabe natao teto fa tsy voatery zay fa mbadin'io aloha fataro aloha hoe lalana makaiza mariny ty lalantsika ty de io navataranao fa lalana mizotra makany amin'ny fiainana izao lalana izorantsika izao raha marary ianao ka efa lany volanao lany tany amin'ny dokotera sy tany amin'ny pharmacie ary afanenina ianao tany rehetrarehetra tany tsy mitaky vola aminao andriamanitra nanarary raha tsisy rakitra ianao tongava fa tsy forsena anao fanatitra akory ianao raha tonga eny amin'ny toerana io fa aza mieritreritra ny tenanao hoe mbola iodina ry na iodina tsy na ambolana mafo fa tena maneke mora foana de mbola afaka mandresy sofina de mbola afaka miteny ny vava de mbola tsy mitongilana de tena miteny amitsika o za hoe tongava fa mbola famirapon'andriamanitra anao raha ny vola fotsiny lany nefa hitanao hoe mbola misy hery afahanao mihetsika ihany zay no avatrafatra pasteur fanapa-kevitra no raisin'ny Abrahama tamin'ny sakazanany ary natonga an'andriamanitra nandray fanapa-kevitra goavana ihany keo pasteur ho an'ny Abrahama sy ny taranany tompo hitantsika mihina fa izy fanapa-kevitra ho raisinao androany alina na izao maraina izao ny amin'ny etaeta hanompo an'andriamanitra amin'ny fomba lalindalina kokoa hivavaka isika jesosy ampio izahay tsapanay tokoa fa misy fotoana tsy mora ny lalana tena tsy mora ny lalana ary isaky nanao dingana sy hanapa-kevitra azy indraindray tompo dia fatatsay fa andalo fizahan-toetra nefa zay mino ray fa ao ambadiky ny fanapa-kevitray na de mbola misy fizahan-toetra ao anatin'ny fotoana foy ary de izy fisandratana ihany keo fatatray fa rehefa napa-kevitra izahay de anakambarany manodidina anakambarany olona anakambarany fianakaviana nefa raha misy vehivavy ato na misy rahalato tompo tapa-kevitra tena anao zay mafaly anao ho ampilinao tosika ane izy ho ampilinao tosika ane izy omenao hery ane izy mba ho tonga ho amin'ny fiainana de ny fiainana mandrakizay misaotra indrindra tompo malalako hotahinao re vahoaka ireo zay voninanao sitraponao ary hotahinao re vahoaka ireo zay voninanao zay mafaly anao tapa-kevitra hijoro amin'ny fahamarinanao misaotra indrindra tompo amen zay pasteur angamba ny fandarantsika amin'ny rahalahandro any eny tompoko zay ny fotoanatsika ny telefône nafahantsika mifanerasera amin'ny alalan'ny SMS dia ny 033 24 543 06 sy ny 034 04 362 67 hotahiny tompotoko hotahiny tompotsika menakavy tompokoa ity pasteur misy orona tsara kely makasika ny ambadiky ny fahafatesatra ny fiainana mandrakizay mba hojerentsika kely ity orona tsara ity aorinany ty fandarana ity de hotahin'andriamanitra ianao eny amin'ny collision amin'ny sabotsoavy zao amin'ny 6 ora maraina ny fotoanatsika menakavy veloma tompoka
ลากตัวมันไป